mirona an-dalambe tsy miditra manongana fanjakana tompoko sasana todomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanonga mpanjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitranga ny États-Unis amin'izao fotoan'izao isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany États-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump. Raha misy ny zavatra tsy tiana hiverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana hientina hamonoana ny olona izay tsy mitovy hevitra aminao ka melohana na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana ny fampiasana fitaovam-piadiana izay entina andava entina hamonoana ny mpiray tanindrazana malagasy mitovy aminao. Efa nteny teto tamin'ny taona lasa hoe anjarantsika ny mamela ny eloka izay nanao ratsy tamintsika ao anatin'ny teny izay isan'andro atao izany. Ho antsika tanora rehetra malagasy izay matsapa tena fa tafiditra ao anatin'ny génération Z dia manentana anareo ho avy amin'ny 15 volana septambra io ny fotoanantsika. Aza adino anefa fa tsy manana fiandaniana politika isika, tsy fitaovana politika isika, tsy fanaovana ratarapazy politika isika, fa tanora miandrandra fiovana, tanora malagasy tsotra. Fadio noho izany ary ny mandroba fananan'olona, fadio ny manimba ny fananam-panjakana, hiala ao lavitra ireo olona totakely ratsy fanahy izay hitarika anao any amin'ny lalana tsy izy. Tadidio fa ny fitakitsika dia fitakiana ny zo fototra maha-olona dia ny fianarana, ny miaina tsara ao anaty jiro sy fisiana rano, ny fialana amin'ny kolikoly ary tamberina ndraikitra ireo mpitondra fanjakana. Afatra ho an'ny zandarmarim-pirenena namanay ny zandarmaria. Tadidio fa rahalahinao izahay, zandrinao izahay, tokotanintsika Ambohijatovo, tranontsika Madagasikara, miara-miaina eto isika. Ka raha misy zandrinao ve, rahalahinao ve mandondom-baravarana mba hiditra ao an-trano fa misy fahasahiranana, tojo fahasahiranana, dia ianao indray ny hanakana anazy. Aoka rehetra ho ianao no sakana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Avelao izahay hiditra an-trano, raisotra ny zanaka an-trano, avelao izahay hanao eo hevitra, fa efa tsy zakanay loatra ny fijaliana misy eto amin'ity Madagasikara ity. Ny tsirara, atsito ny teny any amponareo, anjaranareo ny sisa. Nanomboka 2019 ka hatramintsika zao 2025 zao tsy nisy hoe taona ray tsy nisy loza teto Madagasikara teto. Jerevo tsara 2019 tsika nisan'le savorovoro fanosehana veteria Mahamasina 26 juin nisan'le fête de l'indépendance iny be dia be maty tao. Niditra tsika 2020 nisy covid be dia be koa maty tao. Niditra tsika 2021 nisan'le kere tapany atsimo nisy maty be dia be koa tao. Niditra tsika 2022 nisan'le tondra-drano be iny teto Madagasikara mbola nisy maty be dia be ihany koa tao. Niditra tsika 2023 nisan'le savorovoro be resaka fifidianana iny nampian'ny cyclone Freddy mbola nisy maty ihany tao. Niditra tsika 2024 nisan'le trafikana fosy UG-Bak iny savorovoro be niaraka amin'ny baka tsy zarizary. Niditra tsika zao 2025 nisy indray le fanampozinana miaraka amin'le tsena Natsirabe may total iny. Dia tena za zany mandinika ihany hoe kisendrasendra ve le izy sa hoe ao raha ao ambadika ireny zavatra rehetra ireny. Dia ny azoko tenenina angamba dia hoe samy mandinika dia samy maneho ny heviny fa c'est un successif zay. C'est un successif nisy loza foana isa-taona teto Madagasikara teto. Tonga trano jiro tapaka misy olana herinaratra naizanaiza lefa mipito amsoanina milahatra vahoaka tamin'ny sakafo vahoaka mosary vahoaka valaka mpitondra mahazopina tsara mety vokalatra tanana sarisary kolokolo baribary tanana vidina fanafody matangabazandreo marary sakamy fahefaniny vita vahoaka ny tanany hôpitaly voalohaka rena ny fahasalamana maneno fanohatra amin'izany. Miaramila vady vonina iara vahoaka sy fanatany fa raha misy vola dia mivadika ihany.
tsy mivady miaramila vady vonina iara voaka sy fanatany fa raha misy vola dia mivadika ihany tsy mivady miaramila vady vonina iara voaka sy fanatany fa raha misy vola dia mivadika ihany tsy mivady nisy tena ka mivoatra tsy mirara avenir manataika tena loatra tsy mba manisy valeur sasalamba un jour sasalamba forever tsy mba misy jery lavitra hoe ndeha anakarena va omena dimanjato defa tehaka nomena za mivedy mafinaritra roviny zay nivoatra tena mbola ady sarotra ny anaitra mivahoaka tsy mirara jiro tapaka efa zatra lapsi tsy mirara mividy toloka tsisy fiarako tsy mirara mividy neta misy efa nahazo mena anaty fandripalemana fa tsy izy any ve maninta tsy mirara zay fianarana fa izy nga te hiasa tsy mirara lalana simba fa izy tsy mampiasa tsy mirara politika asa raha hoe mododonto tsy mirara mifadiova nefa izy any no mandoto zany ka mampalahelo zay ry tompo mba hafao e raha masinay miraraka isan'andro mafafao e mba apio reny madinika anokatra ny sainy dia apio koa le mpitondra mba hamatatra ny tsainy io relanos tatano izy te andros fakamo fiainany ety tsety voatra mekaofa Tetra mangidy farano tany anetsy meu rano mantra meu trande zay nona meu kalio irelainos tatandreto zay te andros fatamo fiainany ety milanao mila piaro tananay ray swatsangandro panimbo sakano miandranao milanao dikaskaro tatandreto zay te andros fatamo fiainany ety milanao mila piaro tananay ray swatsangano panimbo sakano miandranao milanao dikaskaro Iarahantsika mahalala fa misy ny fampahafantarana nataonay teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo andeha tanàna misy kosa ny fampahafantarana sady fangatahana lalana tamin'ny préfet Antananarivo niarahantsika rehetra nahita fa izany fanapahan-kevitra izany dia efa nivoaka tamin'ny tambazotra sy taminareo mpanao gazety homaly ary dia mitovy aminareo ihany izahay any amin'ny fahitalavitra no mahita hoe nolavin'ny préfet ny fangatahany mpanolotsaina anao an'izany fihetsiketsehana rahampitso izany manahirana dia izao ary efa nazavaiko izy ity hoe nasiana contact mazava ho an'ny mpanao fangatahana fa magaga fa ilay taratasy ofisialy makaty aminay milazan'izay valiteny izay dia tsy nitenenanay hoe azo alaina raha tsy efa amin'ity androany ity ka nahatan'ny fotry sasany amin'izay na izany naty izany raha rehefa mijery ny lalàna izahay satria niezaka manara-dalàna foana dia nanapa-kevitra izay hitory izany fanapahan-kevitry ny préfet manakana ny anaovana ny fihetsiketsehana rahampitso ny 9 septembre izany nametraka izahay requête en sursis à exécution ilay décision ny préfet ary nametraka requête en annulation raha jerentsika ny lalàna izay mifehan'izany hoe ady amin'ny raha-mpanjakana izany 2001-025 ao amin'ny article 66 dia milaza mazava fa voapetraka fotsiny izany requête en sursis à exécution sy requête en annulation zany dia miato avy hatrany ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny préfet izany hoe tsy miatra ny zavatra nylazay nyity ampelatanako ity ny accusé de réception manamarina fa voaray soma tsara ny requête izay napetraky ny mpanolotsainy tanàna efa misy ihany koa aty aminay ilay fanamariana anankiray satria dia nangataka mihitsy zay récépissé milaza fa voaray izany taratasy napetraka izany entina ilazana amintsika hoe mitady ny fomba rehetra zay satria tena zo ary zo fototra ho an'ny malagasy rehetra tokony hisitraka jiro sy rano ka tsy hanaovana antso zay lava zao zay kosa nefa tsy mandeha botolo arak'izay fananakiny sasany volena fa mandeha amin'ny ara-dalàna hatrany ary zao taratasy ampelantanana zao noporovo mitoka amin'ny tenda fa voaray ara-dalàna ny requêtenay dikan'izany foana arak'izany ny fanapahan-kevitra noraisiny préfet vokatrio zavatra napetraka io araky ny 2001-025 article 66 rehefa manao zavatra anao ka hitanao fa naomby ny zavatra nataonao dia ataovy zay mahatsara azy dia tena tsara zay mahatonga hoe
tena tsara vita malagasy ary fantatro fa tena manao zavatra tsara ianareo fa zao koa aza mihevitra ny tena hoe tonga lafatra zay ny ahatra farany ary manana foana fanetretena manana foana fandavatena manao zavatra marampy ny hafa ny fanampiana ny hafa zava-dehibe mihitsy satria tsy fidina anazy mahatonga azy ao tsy hiditra zay ampahany any tsika fa zavatra fantatro tena tiako resana aminareo de aoka re mba tena isy ny fitiavan-tanindrazana